fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao indray ary tantara indray ny aina mitondra ny lohateny hoe vidiny ny aina. Tantara nosoratan'i Landry Steven. Novelomin'ny aina soa, miary tiny, saloy, tovo ary tsiry. Nandray fiosina nantotosa, tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Sanno Nivo fa atao vao maraina be kia fa misinina indray ao aminareo aho e. tena tsy nahalafika izaho maly fa mba hampindrany volana ividiananay vary fa le zanako tena nona be ao. So de verindry fampanao asa soa ary za ty e. Isan'andro nareo de hindrana vary sy vola ty foana. Mandehana mihitsy aloha mindrana any amin'ny hafany fa leo be aka. Za koa nge mba manana problemako fa tsy hoe ny nareo rery mivahako e. Za nge kika tsy mananavaka anampy e. Tsy fidino anay nge kiny mienotra zao e. Fantandry tsara momba. Mba te hiala am'izao nge zary zany e. Nona be kiny zanako fambafonjeo a. Efa hatramin'ny alina izy roa tsy ny sakafo. Le faralahy kely aza moa tena malemy tanteraka ao. Maninona kira amidy reny zaza reny raha tsy velona. Betsaka ngely mitady zaza amin'izao e. Sady za mahafantatra olona mpanan-karena be tsy miteraka de mena azy izy mianadankely. Ory zany na tsy vitako aky zany a. Zanako tsy omeko olona zany fa reny sisa mba fianakaviako. Neny efa tapaka lalandra dada maty noho ny fisotroana toaka. Zoky lasa dala tamin'ny rongony zandry maty noho ny misary sy ny aretina bilarziozy. Za sisa mba velona salama ny fianakaviako. De mba nomen'Andriamanitra zaza indray ve zaho no namako sy hafarako de omeko olona. Sanatry zany e. Vitako foana io kia. Vitandriko zao mimindram-bola lava ty amiko aty. Le zaza sady tsy mianatra akory mahiko kozatra tsy ampy sakafo. Maninona raha tedavina andrainy e. Efa nanarany telo mianaka andrainy de avelao any izy. Sady aloha za andeha rehefa tsy hanampy ahy ianao fa mamendrofendro aho fotsiny ka mamofo ny lasako fotsiny eto. Ndraso aloha kia. Eritrereto ihany izay resako izay fa za mahita olona afaka mandray any zanakindrio a. Ary iny noetindry iny? Vilany ty e. De atao iny ny vilany iny zao? Amidiko ty rehefa tsy mahita vola mihitsy afa mampalahelo any zanako ka. Mangovotra be ny kile zanako kely eo nohony e. So kosa de mba hovidindry ary ty vilany ty e. Rikala. Raha midindry vilaninareo de inona tsony zany no andrahoanareo sakafo? Maninona raha mba vilino amidina zavatra hafa e. Akanjo ohatra na tsy haiko. Efa tapitra lafo daholo nge kiny entanao an-trano e. Mafy nge kiny mahazo anay telo mianaka e. Tsy mandeha ny tsena. Tsy misy mampanasa lamba mihitsy a. Dia midindry ohatrinona so de mba hovidiko ihany ary e. Sa omeko 2 arivo ndry de omeo anary ny vilany iny e. Mba ataovy 3 arivo moa kia. Ka zay ny volako. Raha mety an'izay ndry de ohatra ty. Ao ary ento anao e. Sitra ny mba misy sakafo hohanina zao zay de tadindray rehefa aveo e. Ateriko any an-tranonareo ny 2 arivo ndry rehefa aveo ary fa etsena vetivety a. De efa misaotra meloa kia. Nivo a. Zany mandroso kia. Anatitra an'le volandria fa tô.
Nakaizany zanakindry? Milalao ambadika ao ry zareo ka. Tena tsisy entana tsony mihitsy anie ato amin'indry izany marina. Dia raha hovidiako ilay vilany dia inona tsony ny andrahoanareo sakafo? So dia mba tsy mety ry nivo a. Lasa malahelo andrindray aho ka. Indrindra ilay zanakao roa kely ireo. Zaza vao 4 taona sy 3 taona ngeka ireo e. Mijaly ireo raha vao hoe tsy nakanina izany ka. Ka tsapako neky izany fa za koa vao miadi-tsaina hoe inona no ataoko hiavotany telo mianaka e. Andao aky amidy izy roa kely a. Ndao tsy mahavita an'izany a. Sao dia mba misy hevitra hafa aky ankoatran'izany a. Sa raha mety indry dia omeko asa. Asinina? Betsaka ny olona mpanambola fantatro aky a. Izany a? Fa raha mazoto indry a dia hoentiko any amin'ilay boîte de nuit fandehanandry zareo rehefa raha alina. Sady tonga dia milalao vola be indry any a. Hivarotena ve sanatria? Tsy hanao an'izany a. Ka rehefa tsy mety amindry ny hevitro dia aleo ary za andeha. Andraso alokia. Fa ohatry ny ahoana aloha ny atao e. Manao metimety fotsiny dia izay e. Dia iza ny ametrahako ny zanako izany raha hoany aka? Za aky ametrahana azy fa ndriko izany. Avela ho amiko ny ankizy. Matahotra be kiza. Tsy misy atahorana izany aky ry nivo a. Ampindramiko akanjo ary ndry e. Dia izay akanjo izay anaovana. Mila mirisika aky vao tafita. Sady vola be nge no azo amin'izany e. Tsy mila miasa be indry nefa mahazo vola be. Aleo andinika kely androany dia ho hita eo kia. Raha vonina dia atero any amiko fotsiny izy dakely amin'ny alina dia mba homendry kely fotsiny aho maraina e. Eny ary misaotra k'izany na fanampiana. Dia ajanona indray izany ilay vilany. Ka zao izay ne tsy misy sakafo e. Aleo fa ampindramiko andry ary ilay vola 2 dia averindry rehefa maraina ny aho. Eny ary kiva dia misaotra betsaka andry ry izany na. Malala, manao inona eto ivelan'ny mangatsiaka eo tena? Ndao hiditra ny trano lesy a? Iarella, tena leo be an'ity trano tsy misy zaza ty mihitsy kiza. Iza no mba andovan'ireto fananam-be antsika ireto izy indry? Manangona rena nefa manangona ho aiza? Efa impiry moa izay indry mibevoka nefa afaka foana ilay zaza. Efa impiry izay no tsabo tena koa fa tena mbola tsisy foana e. Za koa anie lesy mba te hiteraka e. Maniry ny ananjanaka nefa. Aleo manangana zaza mihitsy fa tena maka leo be mihitsy ilay trano tsy misy zaza mihitsy ka. Tena aleo mitady zaza. Ka efa mitady anie za lesy e. Efa misy olona saiko mitady any. Ay, ary aleo izany dia ho any amin'ny birao vetivety aloha hijery ny ataondry zalahany fa tsy ilozako eo aloha anao vetivety aloha. Raha hariva andeha hirevy kely miaraka amin'ny bandy akama dia mety 10 any tonga eo a. Tantely a. Mba aza manao alina be moa fa mangina rery ato anie za e. Eny e, hiezaka tsy ho alina be aho e. Efa hoe 10 aho dia efa tonga eo 10 koa ve dia alina e. Iny ary ao fa ezaka be aho hitady zaza mba ho namantsika ato. Zany a, bisou malalako. Bisou ndry. Ody akiry Ariella. Oay, Jeanne marina. Mandroso kia. Elaela izany a. Ary hoaizy Ramsey iny? Andeha kely any am-piasana izy. Inona kiny vaovao a? Misy vaovao aky ihany ry Ariella. Ary tena mety asoanareo roa kely mihitsy a. Zany ve? Lazao aingana ary. Misy zaza roa kely narindreniny aky ihany a. Zany nahita an'ilay zaza teny amin'ny fanariam-pako ka raha mety amindry dia amidiko amindry ry zareo. Sitrany mba hivelomako ny volako. Ay, fa zaza ohatry ny ahoana aky?
dia firy taona? 4 taona ny ray vavikely a, dia 3 taona ny ray lahy-kely. Mahafatifaty kely le zaza, kely masomasosotra kely daholo zareo, fa sady mpianadahy a. Ka jerena tonga indray ny reniny nitady anazy dia ahoana? Adala ny reniny fa tsy hitady azany intsony akia. Ay, mety aminay aky izany a. Sady fialibe sao tantely raha maheno an'izany. Izy angeka ka tsy tamana tao trano mihitsy fa any ivelany ihany foana e. Dia ohatrinona izany kiza izazay? Amidiko amin'ny 5 tapitrisa fotsiny aky ny ray a. Ay, tsy maninona aky fa omeko ny 10 tapitrisan-dria. Fa izany hoe mila manao fifanekena kely sika rehefa mandray an'zareo a. Tsy maninona mihitsy ka. Eny ary, dia hovinana terin-dria aty le zaza ka. Raha lamy valo aky izay 3 mianaka tonga eo a. Maninona kira mba atao atoandro a, fa maninona ny atao alina be? Ka amin'izay aho vao afaka mitondra ny zareo nge. Aleo ki amin'izay dia homany ny vola fa ho avy izay 3 a. Eny ary ki fa tsy maninona. Mino fa tsy misy roroy a? Aza matahotra indri fa za tsy manao an'izany e. Tena maninona tamin'ny fiainako aky za Jeanne. Amin'ny maha-panasalambanay anao tamin'izay mbola kely no iresako an'izany fa naninenako ny fahatanjako e. Zao za tsy mety mahazo zaza tsony fa efa manifa ny traonjanako. Zay ange ny olona ny tanora amin'izao e. Tia fanalanja azy ity. Lasa tsy miteraka tsony. Ny any aky fa indimina nala zaza ny alohan'ny nahitako an'iny vadiko iny. Za tena tsy mba tia manao an'ireny fanabeazanaizana ireny, sady ireny koa manimba mantsy e. Nefa dia vao may simba no avoko. Betsaka mihitsy ny vehivavy tsy miteraka tsony vokatry ny fanalanjasa satria manify le tranonjaza dia tsy mahapetraka tsony. So ihany aza fa tsy fatany vadindry izany tantara izany koa. Asaky. Raha fatan'izany tena nisaraka izay roa. Raha nabetsahany ditra vitako veky ny tanisako tena tsy haiko tsony e. Efa niova moa za zao, efa nanary ny fiainany e. Marina ny Endry e. Sady indry izao nahazo lehilahy-mpanan-karena sady manaja vady a. Aleo endry tsara amin'izay ka. Ka izay mihitsy any aky Jeanne. Fa za aky andeha hody aloha ngamba fa maika kely dia rariva amin'ny 7 alina izay a. Tonga eo za manatitra an'izy mianadahy. Eny aky a, misaotra. Manomana 10 tapitrisa fotsiny nareo amin'izy roa kely e. Eno a. Raha vao azoko izay 10 tapitrisa izay dia hifindra trano sady hanorom-ponenana amin'ilay be ka. Andriamanitro, dia tena hifaritena moa za zao satria tsy manampy ainao. Tena ny angaranao tamin'ny olon-drehetra hatramin'izay. Ny fianakaviako tsy nisy nantenana mihitsy. Mangovitra be aho izany hiditra tao amin'ity boatenina ity ka matahotra nefa tsy maintsy hiditra dia hitady lehilahy afaka ny hanome vola amelomako ny zanako. Tena vehivavy janga be daholo ny ato izany. Io fa be jerijery daholo ny lehilahy ato. Fantan'zareo ngamba fa olona vaovao amin'ilay mitapifipify kely eto. Dia za ve no andeha anatiny sa andrasako izay anatonay? Manahoana ndry? Salama tompoko. Ary tsy mbola fahitako tato ndry a? Sa vao tonga? Vao tonga mihitsy aka. Ka hoana, hiaraka amiko. Andao any amin'ny tomobilako tsika ny resaka. Soa dia lasa ny zalahy io ndriko. Dia hoentinao aiza? Any anaty hotely tsika rehefa avy eo kia. Dia ohatrina maiko andry? Izay meny ramose aka. Aiza koa kia nisy an'izany a? Dia raha tsy aminay dia ahoana? Ka ianao efa mahalala mipirifanao n'ireo vehivavy mpivaroteny ireny dia izay menao ahy e. Ka za ngeky tsy mpiaraka amin'ny vehivavy mpivaroteny e. Anala azy izao no alehako aty fa ndry le fatako hoe vaovao no iarahako amin'indry mba analako sorisory kely fotsiny kia. Andao e.
Ndao fa omeko ray alina zany ry ahoana mety mety ka omeka raha atao anaty tomobila ary dia andeha tsika za anao veloma mibaly akama vetivety alohany sady andovola koa eny ary tompoko mandroso aky Jeanne mandrosinareo telo mianaka dia mipetrapetraka ia tonga amin'ny oran'ny fanomezana ankizy zahay reo le zaza manahoanareo fa ngah mbola tsy mahay miteny reto izy vo mibadabada reo tsy dia mahay loatra ka fa tsy hitandry mafatifaty kely velo ie tena mafatifaty kely mihitsy ka tsy manatsiny kely zany reninareo roa manomboka androany avia loatra troko kely izakina anaran'izy reto afaka mironandry anarana vaovao zareoko afaka anaovana kopia vaovao koa fa tsy manana nge reo way dia ahoana kiny avy tanan'izany sa ianao ny reniny raha hiakatra tribonaly vonina akiry Ariel fa aiza aloha vola ary fefa reo ny entany sanak'olona sahiran'ireo ve dia tsy olana mihitsy kia nefa nika izaho tsy afaka manome volandria amin'izao alina izao fa tsy maintsy rapitso maraina sady raha miseko koa mbola tsy tonga fa amin'ny 10 alina izy vao tonga dia ahoana kizy izany ka za mila vola nge ka tsy mahazo mamoaka vola amin'ny andro alina ngeka izay dia amin'ny firy maraina ary zany dia alaiko eo le vola aleo aky amin'ny 7 maraina tandremo ary mifamitaka fa mila azoko rapitso izay vola izay eny kia tena omeko ka any aminazy ihany mantsy le vola fa tsy aty amiko fa ifandresahndry velo izy sa hony pary telefona fotsiny resahako anazy tamin'ny etoandro fa izy tsy nody mihitsy ki ay mety ary izay sao dia misy azo hohanina aloha ao fa reo zazy ireo angeka mbola tsy nihinana mihitsy andray marina izany aleo ahaka vary vetoveto anareo sady amanaranao mpandrona azy mianadakely koa karakarao tsara kizy roa fa mampalahelo angereo efa zareo no anjaranareo mivady eny kia fa tena tsy misy anarana mihitsy ve zany reto zazy reto dia iza no etsoko azy hiavitra azy tsy resy reny anarany ay aleo ary atsona amin'izay ihany zareo roa fa sao tsy fantany eo raha mironako anarana vaovaoko mety daholo izay ataondrika eny ary andraso aloha alaiko le sakafo etoka itsika no mijanona atao amin'ity hotely ity ao mandrosoa ty mandrosoa tsy manajafidy moa zany fa tsy maintsy manaraka an'izay ampanaovon'ity olo ity androany mandrosoa kia iza moa fiantso andre teo nivo ny anarako nivo dia eto petraha eto ambony fandriana eto ndry ary eny ary nivo inona nahatonga andry vary tena fahatatro tsara fa tsy fidy no andry mihitsy ngambo izao zavatra izao tena tsy fidy no ana mihitsy raha misefa mahantra loatra dia tsy maintsy manao an'izao zany ie fa ngah dia tsy mba misy asa hafa tokony ataondry mihitsy tena tsy mahita asa mihitsy fa izany ray aman-dreninareo tsy manampy anao tsony gary zareo sa ka zangy maninona ka tena marina maninona dadanay mpisotro toka sady mpamony vady dia telo mianadaza zany no voany maty no fisotroana ataoko eo dadanay neninay moa maty noho ny aretina sy fiakaran'ny tosidra zany dia zokinay indray lasa dala tamin'ny foana rongony zandrinay maty noho ny bilariziozy sy ny mosary zary ary misisy dia aiza zany nareo no mipetraka amin'izao ka firy taona moa ndry io 20 taona zao zany tena mbola tanora kely nefa efa mizaka olana be ohatran'izao
dia iza zany nipetrahndry Ka zany fa mananjanaka mananjanaka Ie. dia aiza ny zanakao dia aiza ny dadany amin'izao tsika miteny izao dia aiza kosa dadan'izay amintsika aty amin'ny hotely aty izao 17 taona ny nanambady lehilahy fa lehibe efa zoko be izay satria izy no nanampy hivelomako. Zany Niteraka zaza roa taminy dia izay vao fantatra fa lehilahy efa manana tokantrano izy. Dia lasa izy nandeha namonjy ny fady aman-janany fa navelany tsy telo mianaka. Zany tena mampalahelo ahy ianao dia inona zany no nahatonga anao aty ary Nisy olona namporisika hoe aty hony afaka mahazo vola amelomako ny zanako. Zao rinivo tsy ilaina makaty intsony ndry rapitso fa naharery ndry zany ao fa ateriko mody ndry rehefa avy eo dia jereko ny tranonareo dia alaiko eo foana ndry rehefa amin'ny alina dia mba mampiaraka foana tsika sy ndry naharery ndry fa tsy hitambarako amin'ny olona hafa zany vonina nampy andry foana amin'ny famelomana ny zanakindry zay Zany ve Ramse? Tsy atao Ramse zany fa tantely no anarako zay fotsiny antsoina ahy. Fenao nga tsy manambady? Manambady aky fa saingy tsy miteraka ny vadiko Ka sao dia tsy mety zany tantely mampalahelo ny vadinao. Nivo tiako ndry tsy mahita tsirony amin'ny tokantranoko tsony angy Ao ary fa manaiky izahay ka andao amin'izay ary tsika hivoaka tato dia atoroa ihany tranonareo Eny ary meko vola 5 alina ndry rehefa avy eo zany dia karakaraiko tsara mihitsy ndry ho tiaviko tanteraka mihitsy kia mino fa manana fitiavana omena koa ndry Ariel voaya Malalako tonga ianao totaraiky be lesy efa 12 alina ve lesy vao tonga nefa ela miteny hoe amin'ny 10 ny tongako ka mamy be ilay fiarahana tamin'ny akamataniko fa ny aty an-trano zany tsy mba mamy mihitsy ve aminao ao aloha ndry aloha mikisana fa tena reraka be mihitsy zany ka misy vavongy fa inona bevoka ianao Andray mba aza mifandaja kosa mory tantely ka inona indray ary tsy fidinao kosa ny lesany tsy miteraka raha hoe momba mety tsy maninona fitianao tsy mety mapetraka zaza mihitsy lazaindry zalahy fa niodina be hono taloha dia izay mahatonga anao tsy mahazo zaza tsony io Andray ny anao koa dia namanao foana ny animba ny tokantranonao ka zany ataovy moa ataovy foana ka inona ary zany le vaovao tianao tenenina aloha fa ngaho tsy tadidinao le resaka tamin'ny etoandro iny hoe resaka inona zany le hoe na zazakely atsika dia zazakely taiza dia oviana ka efa onge zareo mianadakely fa zanakiza ry Ariel sao dia zaza nangalarina zany zaza nangalarina ahoana kory tantely zanyko olona fantatro ary nahazoako an zareo koa izy zany olona fantatrao zany izy zany ary tsy nisy miditra amin'ny lohanao mihitsy anie izay resako tamin'ny etoandro nisy vehivavy mpanasa lambanay tamin'ny mbola kely izay dia izy nitondra an'ireo zazy ireo teo olona natokisanay be izay raha matoy izay dia jereo nge ilay zaza fa matory ao sady faly be izy roa fa nomeko ronono sy gâteau teo zany ie dia nampandroko koa dia nikarakaraiko be dia ao nampatoriako ao amin'ny efitra ao akaikitsika ao zange tsy mandany zany ry Ariel tiako aza hoe manana zaza tsika fa sao dia mba zaza ampisolana tsika zany hiteraka gidrakidra eto farany zaza narindreniny tany amin'ny fako anie zany aza matahotra ianao fa asiana taratasy mazava tsara fifanarahantsika amin'ilay mpivarotra dia ohatrinona zany nanomezany azy atsika ka 10 tapitrisa ariary izy roa ay mora dia efa nomenao tsy akira tamiko ve vola io ka mbola tsy namea fa raha-pitso maraina fa miandrainao ay ary andao amin'izay atolika reraka azy zany fa nga ianao tsy sakafo za efa voky iny ary koa ndao arytsika tory
inona reny nde ho ataoko raha tonga eo ny voaka le zanany efa tamy izy izay fa efa amidimy izao. Za nefa vao andeha haka le volany amin'izy mivady koa izao dia andeha hitsoaka rehefa avy eo. Aleo aloha mody korontaniko ato an-tranaty dia mody manao maharatra fa rahatraiko amin'ny antsy ny sandriko e. Dia mody midabo tany aho amin'izay ohatran'ny hoe nisy nahamono tamin'ny alina. Dia mody tsy mahatsiaro tena rehefa tonga eo izy avy eo. Mba ho lazo antoka ary ve ny lehilahy aliny e? Milaza fa tia ahy izy. Sady izy nefa mpanambola be e. Ahoana re no toyiny e? Fa faly be foana aloha za fa nomeny 5 alina maliny e. Tena hitako sambatra be a. Faly be ny zanako androany raha ataoko sosisy ny lokanay sady mba hivitianako kilasy zareo. Lolo totomina ry zareo ato. Ohaty zanona! Zanona! Mety mbola matory izay ilay zanako kely e? Ohaty zanona! Zanona ô? Ohaty e! Tsy misy miteny mihitsy e. Nefa mikatona ny trano. Aleo tonga teo voaiko ka. Andriamanitra! Fa tao midaraboka amin'ny tany zanona. Ary nakaiza ny zanako? Andriamanitra! Fa maratra be sady mikirotana be tohatra nisy nanafika ireny tato aminy. Zanona! 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 Tena zavitra ty fa aleoko sehako. Zanona! Zanona! Zanona ho aho! Nakaiza ny zanako Andriamanitra! Zanona! Zanona! Io kosa fa taitra. Fa nakaiza ny zanako ry zanona? Ary naninona ianao? Nga lasan'ireo jolahy efa ta izy mianaday e. Jolahy? Fa jolahy ahoana? Nisy nanafika tato an-trano ange tamin'ny alina. Dia lasa ny antaolo ny vola dia nalainy akely nisy roa kely e. Inona tsara hoe ry zanona? Kay le ty toa savitra koa ty. Inona reny dia ho ataoko e? Nefa za makaka le vola 10 tapitrisany amin'ny Ariel. Sady maika andositra koa. Dia mbola tsy mifony olona dia andeha hitsoaka izao ka. Hoentiko ny entako dia avelako ato io. Ary hodorako ty trano ty dia maty miaraka ato izy amin'izay tsisy olana momba azy mianadahy kely. Aiza moa le avikasika sy le petrolina tato andorana n'ity trano azy ty. Reto ka. Aleo dorana amin'izay. Ary aleo hitsoakaingana amin'izay dia mbola tsy mifoza zareo antitra ao ambadika ka. Ary toa marena be ry zanona dia tonga. Angatsy lozy e. Maty any ambanivohitra ny zoko dia andeha ho any izao dia izao. Sady mila vola maika be. Eny, ilay vola moa izany tsy maintsy hoe omena. Fa tsy aloha ve aloha miandro ny vadiko e. Izy koa mbola matory. Tena mipatsiandry an'izany ary Ariel fa maika be a. Mba afoazy moa izy e. Andraso ary loha izy foaziko e. Mba nanao akory ary izy mianadahy kely izay ato. Mino aho fa tamana sady leo fahatrana koa e. Manahoana ianao? Salama Ramose a. Ay, ianao no nitondra n'izy mianadahy kely. Le zandry ny tena nitomany foana tamin'ny alina nitadiny ny reniny koa. Fa iza ny reniny ha? Ka teo amin'ny fakony no nitsipona an'zareo reny e.
Tsy misy reniny izany reny. Rehefa tamany zareo dia miova ihany ka. Mino afa ho tamana tsara atao aminareo reny. Ka zao ry madama, Ie. mila nkopy an'ireo zazy ireo zay, ary mila taratasy mazava faneken'ny reniny na mpiantoka na fianakaviana fa omena anay zany le zaza. Tena sahirana tsika raha izany Ramose satria zaza ntsiponiko teny amin'ny fako aneo ary ny zazy reny fa tsy fantatro ny reniny. Ka nanontanianay le zokin'le zaza dia niteny hoe malahelo an'ny reniny hony, ary fantany ny reniny. Maninona nefa raha tadavintsika aloha le reniny dia mba tsy isiany roiroy e. Tsy maninona fa apiako ngeny ny volanao e. Tena mantezitra koa ity lehilahy ity ka. Omeo aloha ny volako dia ho hita eo e. Dia tadavintsika ny reniny. Omeo malala le volany Ianao ry Ariel za maika amin'izany sao dia higadra amin'izao zavatra izao tsika ka. Zao noho izy e, omeko ray tapitrisa aloha ianao avance dia ataovy tonga eto ny reniny reto zazy reto. Dia tavo fa mety manodidididina anareo ihany ny renin'ireo, na farafaratsiny izay olona mahafantatra azy roa na azo atao vavolombelona zany e, zay no ilaitsika. Mba ataovy atsasany kosa re Ramose no omena ary Tsy manome mihoatra an'izay aho fa andana aloha mitadava olona ray amin'ny fianakaviana na mpiaramonina ianao e. Tena loza koa ity marina. Nefa ny tranony petrahako efa nidorako daholo. Ny reniny koa efa maty tao. Inona izany no ataoko? Aleo hisambotra olona eo an-tanàna hijoro vavolombelona fa maty tokoa ny reniny e. Eo, efa ho tsara ve ianao mademoiselle? Fa aiza zany? Aty amin'ny hopitaly ianao ka? Aty amin'ny hopitaly ianao? Zany ve? Fa maninona aty Nisy nandoro ny tranonareo dia za nitady olona tao aminareo dia ilay trano maina hitako dia niditra aingana sady soa ihany fa mbola tsy voy ianao dia netiko aingana mivoaka. Dia efa nanomboka nitangorona ny olona. Zany ve? Tena akaiza zany? Zanona? Tsy fantatro fa ianao rery ny hitako tao. Fa saika naninona tao moa zany ianao azafady. Ka hitanao? Tonga eto izahay tady ny reniko niteraka. Fa zanak'izy ianao? Rehefa natao ny fanadihadiana dia zanak'io zanona lazainao io fa namidiny tamin'ny olona tsy niteraka tany Meritra Tosika hono. Zany ve? Olona efa nivarotra anao ve dia mbola tianao ihany? Ka reniko izy dia tia hita azy ka tena marina nahazo affectation aty io dia hanararoatra iona aminy. Andriamanitro, ka ny zanako koa nge tovolahy ka tsy hita zaho e. Zanako mianadahy. Sainy tsy nahatserovako tena teo. Lazainy zanona fa nisy nanafika ny trano zareo dia lasa mpanafika ny zazakely roa. Fa naninona tany aminy zanakao? Fa mpifaninana moa ianao sy ilay reniko izany? Ka eny e, tantara lavabe ilay izy fa ahoana ny ataoko izao? Za tsy isy volan-dovana vidim-panafody aty. Zany miantoka azy fa aza matahotra ianao e. Rehefa salama tsara ianao dia izay avy mody any an-tranoko. Fa aiza ianao mipetraka? Mbola any anaty hotely no ivatanako aloha amin'izao fa vao mijery trano ipetrahana. Fa nakaiza zany ny reniko e. Fantany tsara ve fa mainy tranony? Tena tsy haiko mihitsy hoe naninona no mahay tampoka koa ilay trano e. Tojo aloha ny anarako e. Faly mahafantatra ny tojo. Izaho kosa nivo. Ay. Faly mahafantatra anao. Za koa toraka izany. Nakaiza ary izay zanako izay e. Tena tsy misy dika ianao amin'ny fiainako raha tsy ao ny zanako e. Fa mino ve aloha ianao fa mbola velona izay zaza izay raha ho karoantsika? Ny fieritreretako azy dia namidin'ilay reninao koa. Satria efa nresahany tamiko izay mantsy fa izany tsy nentina amin'ny zanako amidy e. Ka efa fantatrao kosa ve ny toetrany dia mbola navelanao tany aminy any ilay zaza e? Tsy nanajavidy ary tojo mafy rehefa mahantra e. Ary manao ahoana aloha izao ny fahasalamanao izao e?
efa tsy maninona loatra zao loka. ay tsara izany raha marina ny eritreritra ao fa namidy mama tamin'ny olona ilay zanaka ao dia tsy maintsy ho hitantsika izy fa vonina nampy anao ahy ary mino aho fa lasa nandositra izy izany izao. Sanatria ve dia lasa nandositra? Mino an'izany aloha zahay fa rehefa matanjaka tsara ianao dia hetsika tsika hitady azy. Eny ary misaotra indrindra ary tojo a. Ory Silibera ao rangamba ampio fa tena misy olana goavana be io a. Mahandroso ianao aloha mamazanina. Inona ny olanao sao dia mba ho vovahako ihany kity. Ka zaho anie namidiko le zanaky nivo e. Inona tsara hoe le ramatoa mibobo menaka ty, le zanaky le tovovavy mampalahelo iny ve? Dia vitanao ve ramatoa ty a? Ka entiny fahasahiranana nge ahy e. Na izany izy sao le olana marotako azy tsy manaika raha tsy mitondra kôpina vavolombelona amin'le zaza fa sao sanatria misy roro le zaza oniko. any azo. Ka inona zany no anapiako anao amin'izay e? Zany ery zanona ka tsy te hidika izo amin'izany mihitsy e. Andao rangamba anao vavolombelona any a. Ao mo e. Tohatra ny eny e, ohatrinona ary aloha ny karamako manao an'izay vavolombelona izay e. Mikoroetsy ianao e. Tsy raikitra. Fa ahoana? Ilalao aina amin'izay roetsy ve? Izay no andeha hiketrako. Ka ohatrinona ary e. Raha enina tapitrisa dia mety e. Inona tsara? Enina tapitrisa ho aho. Mba aza miteniteny foana ho aho. Miseho miavina vola koa ny etony e. Vola nge zany roetsy zany ry Silibera e. Miady varotra ianao e. Ataovy 10 metsy ary dia mety e. Mba tsy misy mifanambaka e. Fa ianao moa zany na mieritreritra fa tsy ho fantatro hoe folo tapitrisa ny varotanao an'ireo sasy ireo. Fa iza moa zany no nahalalanao an'izany? Orikala zanona. Za nge ny sécurité miasa ao amin'ny zareo ao e. Efa andresaha madaholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Fa za miasa alina dia tsy hitanao renao mandeha any amin'ny atandro ireny. Loza ry ty. Dia ahoana izany? Ahoana? Iza indray no dia hoentiko any? Asa aloha e. Andatrahako ray alina ary zany lenina tapitrisa izay e. Efa mba fanampiako anao izay zanona. Dia lasa ohatrinona sisa? Dia lasa 7 sy 7 hetsy 5 tapitrisa izany. Tsy vita kosa izany ry Silibera. Fa ahoana e? Mba ampimo zay e. Raha tsy mampikadra ilay izy dia tena nataoko mahitsy e. Fa io anie ka mety ampikadra e. Fa ahoana e? Ka zay? Tsy mikadra izany ianao e. Ny reniny nge ka efa mahay niaraka tamin'ny tranoko e. Hoy ianao. Fa ngano doranao koa ary izany. Eko. Ary efa tena tovavy mihitsy ange zany nareo zany ry madamo zany e. Tsy maty tao amin'ilay trano izy fa nisy nanafitra rikalany ty a. Inona tsara hoe ry Silibera? Fa nga ianao tsy mbola nandalo tany e. Vendrana koa ianao zany. Ode. Misy olona izany ambaravaranao izany ry Niva. Efa afaka miarana tsara nge ianao hijery azy e. Ie, efa afaka ka. Andraso jereko vetivety. Tantely, mandroso ianao? Ohatry, fa atao reraka be indray fa misy inona e, ha? Mandroso aloha e, vao avy tsy salama za io. Ay, androso tokoa moa zany ko. Ohatry, ary izy io lehilahy io, ha? Zandrikilay izy ka, tojo ny anarany. Fa nga moa ianao mbola manana zandry landray e, ha? Kozay re a, izy mba sisa fianakaviako. Ay,
tantely lesy ny anarako dia faly mahafantatra anao koa izany. Faly malala anao ary sao dia tokony handeha amin'izay ary nivo misaotra tamin'ny fanampiana ary tojo mahakasitraka indrindra fa raha tsy nisy anao dia saika maty azafady fa fananininy ianao ka nisy nangalatra ny eny zanako inona tsara zany nisy nangalatra ny zanako zay fa velomina reo aza mbola mandelo alahy fa misy zavatra tiako fantatra mihitsy ka hoe ahoana izay tompoko iza siza moa zany no anaran'le zanakao dia firy taona daholy hiavitra sy tsy resy ny anarany 4 taona ny zokony ary 3 taona ny zandriny maninona tsara tena zay le efa nanindry mandry zaza halatra zany namidy n'le ramatoa iny tao aminay tao aleo aloha tsy teny betsaka fa nadiady tsara ny androny dia ateriko aty le zaza raha pitsoko ary tovariana be ianao misy antony ve fa izy aloha no nangalatra an'le zaza dia oviana dia inona ny antony mba ahafahako manampy anao amin'ny fitadiavana azy zany fa za mantsy manana ekipa be dia be mihitsy afaka mitady an'le zaza ka tamin'izaho le hitanao iny dia nampiambeniko namana mpiaramonina ny zanako lazainy fa lasa mpangalatra ny maraina n'iny safotra tampoka ane zany na haino an'izay dia kay nidorany niaraka tamin'le trano tao dia iny tojony nanavitra atao zany ve dia raha tratrantsika zany le raha matoa nangalatra azy da dia vonina nitory azy ianao tena vonina mihitsy ok are fa zao rinivo tsy maintsy ataoko izay ahitana ny zanakao fa nambiko aminao mihitsy zany misaotra tantely misaotra anao sao dia tokony handeha amin'izay mendalana ary ianao masotoa zany veloma daholo nareo dia mirary fahasalamana ao andrika hafahafa mipaozin'le raha mise io vao lazaina ny anaran'le zaza sanatria ve dia misy ifandraisana tamin'ny nahaveran'le zaza koa izy toa mamahana be mantsy arahako hatraty aoriana izy rehefa mivoaka ny trano dia hojereko ny tranony sao dia mpanao afera maizina mpangala jaza koa io fa tsy neninay ny naka le zaza ka mety efa teti-dratsiny tsy fantatry zareo mantsy fa vao nahavita fianarana amin'ny mahampisolo vavy sady ka afaka miaro ny zon'ny tsara mihitsy raha misy mitady anararoatra izy tsy maintsy fantatra ny marina momba n'ity raharaha ty fa hono hoary zanona tsy mbola nandalo tany amin'le tranonao may moa ianao zany mba mieritreritra ve ianao raha Gilbert tena mieritreritra andeha hitony tena tsy makantsony hafa hiafina sy anorom-pininana vaovao rehefa azoko le folo tapitrisy aikosa dia atahoana zany ty za efa mahalala ny tsiambaratelonao tsy mba azo mihitsy zany ka izy ty angery Gilbert tsy fantatra raha ho azy koa tsy mahita vavolombelona amin'le zaza ange za mieritreritra hoe tsy ho azonao tsoa zay ambom-bola zay fa somary sarotondrotony maty le raha mise iny dia ahoana zany ny tranoko efa nidorako ne tsy misy trano hipetrahana tsony raha tsy hoe vao manorina indray anga zay indray akekenao saika hoe hifindrany ambanivohitra mihitsy ange za no mba hoe hivaritra episerisy hoe mba amboly ihany zany dia mba mitaditady ketrika vaovao any koa any mba misy trano mantsiko diso-kajy ianao zany sa omeko hevitra avolety ianao inona ry Gilbert za hitako ny fasimbola madama sy ny firavaka volamenany andao vakina ny trano zareo androany alina dia zaraina roa ny vola azo sy ny fanaka azo rehetra dia ahoana ho ajanona ve zany le zaza
tsy adranona le zaza fa entina mandositra miaraka amintsika satria ampisolana amintsika nge reo zazy ireo raha mijanona ao hoe ny reniny tsy maintsy hikaroka an'ireo. ka somary sarotra ane zany raha hoe hanafika izany ry Gilbert e. Misy namako miaraka aminao fa za mitaritalana fotsiny e. Mody mandreo maratra rehefa tafiditra aonareo ary afatotrareo ady amin'izay tsy maninona. Fa za no mibaiko anareo rehetra rehetra e. ka ahoana ary ny fomba tafidirana ao an-trano e? So dia ho hita ny vadiny io ko. Rano setsy mody ratsy amin'ny 12 alina dia melohan'izay ny ataontsika misy ao. Mba tsy hevitra taingina ve zany e? Ary hevitra taingina zany fa efa elana ny manako an'izany e. Efa resadresana isy le bandy akamamitsy ary zany le hevitra zany a. Ianao maka azy menatra dia le bandy maka amin'ny vola sy le zavatra sarobidy. Dia ahoana momba le madama? Aza be fanahy iny ianao fa mpanao maso be tsy mahita nge zany namako zany e. Kalma fotsiny ianao. Ifampizarantsika dolidolo zay zavatra azo ao vonina. Za tena vonina be ka. Ay, dia ahoana ho amin'ny momba le zaza? hitadavana mpividy zay mahasa lafolafo e. Ianao ve dia atoro an'izany ny ray e. Andao ary fa raikitra zany e. Dia raha alina zany ko. Aza matahotra fa raindrahany amin'ny ody mahery ny olona hoentintsika mamaky trano ao e. Ay ato ny tranon'le lehilahy teo. Ahoana reny fomba hitsikilovako ny ao amin'zareo ao e. Ianika tamboho ve sao te lazain'ny olona fa mpangalatra eto. Aleo rangahy hiodina trariam-badika za dia davako hevitra fa tsy maintsy tafiditra ato anatin'ny tambohan'zareo zany farany. Yariel, fa aiza ianao e? Fa misy inona ry tantely ny tompoko napatroboaka be ohatr' izany ianao? Loza nge. Zaza alatra ireo zazy ireo. Eno Idina tsara? Zany Zalatra ahoana koa e? any reny nitady azy any. So kosa dia mba zaza hafa ny tadiavin'ny zareo ka. Yariel, tsy mino ve ianao e? Raha tsy te higadra dia mila aterintsika zareo. Tantely tsy foko ny zanako ka. Zanako ireo ka. Ka iseho mafy loha loatra zany ianao sa te higadra? Ho tsiritsirihako kely eto fotsiny aloha fa tena tsy tafiditra ao za. So miditra risika fa misy olona miampy ny zareo zany Oay, fa fatsareo zaza kely roa reo tokoa ve le zanaky nivo e. Reo milalao eo an-tokotanindreo. Ary toa tonga dia hitako. Tena mpangalatra tsy vaniny le rangahy iny. Nyreniko ny endrikendre any lafa tsy vanina. Dia alaiko sary ireo zaza ireo dia hoentiko any amin'ny nivo zao dia zao. Anaporofona fa olon-dratsy zareo ato amin'ity trano ity. Ary tsy maintsy hisokatra ny fanadihadiana sy ny fitoriana any amin'ny pôlisy. Ka itony tenany amin'ilay ramatorinina zany tianao atao? Zao ry Ariel, io ianao maimaika tsy mandiny zavatra io ihany zao mahatonga antsika tafidikizy ohatran'izao. Ataovy ihany e. Fa olana tadiavina ry tantely fa za mitanisa olana eo ianao Ary aiza aloha zareo mianadahy aiza? Ao ivelany ao nasaiko nampilalaovan'ny zandriko ao. Ay, zao ary ny hevitra hitako fa mety e. Afaka pitso voateritsika any le zaza dia lazaiko fa za no nahita an'zareo. Dia amin'izay mba tsy misy idirantsika intsony le izy fa lasa ohatrany hoe mpiray tsikombakomba amin'le ramatoa mivarotra mantsitsika dia midika izy raha voatr'izay. Dia izay hitanao fa mahamety azy rehefa tena boda be ny lohako Tena tsy foko ny le zaza e. Sady efa nokarakaraiko be ery. Efa nanafarako kilalao be da be zao zareo. Dia efa anatra ho any sisa zany ry Ariel.
Efa betsaka nge mpisy loky amin'izao fa mila mitandrina mihitsy e. Ohatra Renivo Renivo Ito tsy mandroso lesy a. Fataony verina vetivety. Sa nisy adino le teo iny? Tsy nisy adino fa za mihitsy nge no verina e. Ay ve, fatao seposepotra be. Fa hono ary Renivo, fa mpifanitony ianao sy le rangahy teo iny. Mba mpinamana fotsiny fa ahoana? Zao Renivo atsaharo hatreto ny finamananao amin'iny. Tsy azoko ny tianao lazainy. Zany olon-dratsy iny Renivo Aiza kosa ary tojo isa za olona mahafinaritra be io. Efa hoe olon-dratsy iny, manana proof amin'izany nge za e. Ary aza hodikodina le resaka fa tonga dia lazao ny tianao teneniny e. Hitanao, tsy maty lolo le poziny teo dia narahako ny lalana nalehany dia hitako ny tranony dia rehefa tonga teny an-tranony za dia tia ny sariny. Hitanao ty sary ty, jereo nge so dia reo ny zanakao e. Hoe jereko tsara. Hitanao reo milalao reo. Andriamanitro, tena reo ny zanako, fa ahoana izao ry tojo a? Zay ny lazako anao fa olon-dratsy nge ireo e. Mety mpangala-jaza angambany ireo. Zao dia zao dia andeha hoany aka ny zanako fa toroy ahy io trano io. Moramora aloha ianao Fa ahoana indray? Tsy ahita ny rariny ianao raha andeha irery any. Ary mino koa fa mety tsy tafavoaka velona satria efa mpanao azy nge ireo e. Hoeny amin'ny polisy za dia ny polisy no havelantsika anao ny asany. Ary zao dia zao ihany dia andeha. Safotra indray ty. Inona no ataoko amin'ity? Ka vonina tsara ve ianao ry zanona? Efa ora nge sisa no isaina dia hanomboka misy ao e. Za zao efa andeha hiasa mahitsy matsy. Efa vonina be mihitsy ka. Zany Efa ambony ny moraly fa tsy maintsy mahazo vola be raha pitsy dia mitsoky. Azafady nge nareo e. ahoana le tsotra? Aizetiko hoe misy le farmasia akaiky fa tsy nisy le fanafody vidiana ato amin'ny hopitaly ato. Aiza moa izao ry Gilbert misy an'izany? Eny akaiky ny tsena mihitsy ry zany a. Nga ela ty vahiny e. Ie tena vahiny mihitsy za io fa misy namako marary tampoka dia andeha hitadiavako fanafody. Zany? Ie. Tsy dia lavitra eto ny tsena ka. Midikidina kely makany dia tonga ianao e. Ay, misaotra betsaka re. Zay fa velominareo. Ie. Eo. Tena saika nitovy tamin'ilay vadiko taloha iny zazalahy iny a. Vadinao taizy e. Tany alavitra tany. Ay. Za mantsy nanambady tany Meritsy Atosika taloha fa efa nisaraka izay e. Zany hoe natosiny avany zany ianaoko ty. Fa ianao ty zany mba miteraka ihany so vadiko boribory. Niteraka mihitsy ka. Fa efa lasan'olona daholo zaza e. Lasan'olona ahoana raha matotia? Namidinao kosa iny zanakao? Ie. Zay ngamba no ilazako azy. Namidiko fa tena tsy vitako ny taizazy e. Dia zao za lasa mifindra ty zao rery Gilbert. Inona moa no mahasamihafa anao amin'ny Lucifer raha izany ho izy e? Efa ekipa nitateraka mahitsy ianao. Hita fo zany e. Nefa neny fahitako anao tsy mbola mety manan-karena ihany manao an'izay rehetrarehetra izay e. Marina tokoa le hoe arena azo avy amin'ny ratsy tsary mba maharitra elaka. Ary andao ainga narangahy ty a? Andao ary e. Ela be koa tantely ka. Efa mifiry izao mbola tsy hita ihany veko. Allô? Allô? Fa izaka io azafady? Ino tompoko? Ka tsy mandray zaza mihitsy aloha izay izao fa misy olana. Allô manaraka e? Mère Portaise no ilaiko raha mahita ianao. Eny ary.
misaotra marary be zany andohako izany sady hafahafa be ny vatako ohatr'ireny mitsingevaeva ireny mihitsy za fa misy inona re tena mahery olo tokoa ilay tsy vaniny ty matoa mandalo eto akaiky ilay raha matoa ty izany nefa tsy fatany akory mitondra an'izy mianadary eto ary aleo andeha aingana so anahirany eto ka aleo za hipetraka kely fa tena tsy mety mihitsy izany fahasalamako izany ka tena hafahafa be ohatray fa tao nahita olona roa za teo nivezivezy tato an-trano fa nakaiza zareo teo iny savy nanofo za teo e aleo mihitsy loha jereko any amin'ny efitra tsirairay ka Gilbert ary lasaiza izy mianadakely tato ry lanitro Iavitra fa hono zao Gilbert efa manahoana ianao izay ry niva dia ho aty amin'ny hopitaly foana ve ny fiainanao ry niva na zaza lasa sahirana be fa tsika anie tokony nakany amin'ny polisy teo izao lasa taraika aty indray fa nga za tonga aty indray ka ianao vao nyresahana le vaovao dia safotra tapoka indraika tsy hitako hoe inona no atao andritika mafy loatra ny anako hatramin'izay ry tojo nefa hatramin'izao fomay aza miafo noho ny sedranay telo mianaka ary zanako ireny ary tena mbola tiako mbola ho hitako velona ve ireny sasana trefa vonoany zareo dia alay zareo ny taovany aza mieritreritra n'izany moa aloha ianao ary mba mivavamo nareo koa netsy ambivavaka fa be fanahina mandeha amin'ny herin'ny teny mariny raha tena manam-pinoana ianao tsy mahatra ohatran'izao fa hony efa zaonao anjarako angamba lesy aza miteniteny foana ka tsy nisy nateraka hantra fa safidy fantrany rehefa vonindry hiala amin'ny fantrany io dia ampianariko ny tsy ambaratelo miafina amin'ity fiainantsika ity tena vonina be zary tojo hay ny vavanao milaza vonina fa ny ao anatinao mihitsy mila fiovanangeza be fa raha mbola io toe-tsaindry zatra mijaly zatra miafy io mbola sarotra ho andry ny anankareny mila fiovana tanteraka ny arena tsy mitoetra amin'ny olona be taraina sy be fijaliany fa mitoetra amin'ny olona be fitiavana feno fahasambarana feno fiadanam-po ataovy ara aloha izay mahasitrana anao dia ampiko indry dia ahoana ny momba amin'ny fitoriana ho any amin'ny polisy za maraina ka ay odiny ato ohatray nivo fa anao inona ty ianao Gilbert ary ianao manao inona ato za ny mpiambinato ka saingy efa voarokandro any mpiambina ato ianao dia tsy mba nahalalany teny akory hoe nangalariny zareo tato ny zanako avy alao ahiditra ataonaovako azy fa izy ianao nataonareo aiza ny zanako fa zanako iza moa izany dia aninona ty aminay ianao ka fantatry tsara ary misy miprovo mazava fa nangalarinareo izy lazaiko eo aminareo fa ho avy eto ny polisy hakanareo ary tsy ho afamaina tsononareo fa misy inona ato tately olon-draty tsy vaniny ianao fa ahoana hay nangalarinao zanako avoaety ny zanako tsy aty aminay ny zanakao ka inona moa no tokony ho tombontso anay haka ny zanakao efa mifankalala koa nareo roa tsy misy idiran'izany zao ry madama fa voay ny zanako nareo nefa te hanankarena amin'ny fangalarana taovan'olonany fa tady dio fa misy farana ny ratsy atao ka efa miteny aminao fa nahisava ato an-tranonay azy ianao dia tsy ahita zazato izany avelao ary za hiditra andao arany ina ry malala sao dia mangalatra ao aiza nasianareo ny zanako aiza
tsy atao vitavita mora zao a. Fa iza moa no teny anao fa aty aminay aloha ny zanakao raha Aty matotia aminareo ny zanako fa efa nisy sary manamarina izany any amin'ny pôlisy e. Sary? Fa iza ny sanaka sary tato amintsika? Gilbert ve? Dry tena olon-dratsy nareo fa toa aty koa ny sariny mianakavy tamin'izaho mbola kely. Sary neninay sy zandrinay io, dadanay koa. De tia izaho. Inona tsara? Ahoana? Zandrinareo ahoana moa? Zandrinay koa io ka. Fa nga ianao ny Ariel, zanaka dada tany amin'ny sisiny. Inona tsara? Zany hoe mpirahavavy zany nareo roa, Nivo. Fandry ve io e? Tolazany ova beky indry. Nivo. Neveriko efa maty eny indry e. Fonakiza. Ndreninao no namodika amin'ny fianakaviako natapaka lalan-drahan'ny neninay e. Ary ny totony nataonao daholo zao. Zao ianao tsy miteraka tsony. Nivo, mangina ianao fa aza toizany tsosany resaka sa. Nahoana ny tsy toizako e. Ianao mampahantra ohatr' zao. Ianao io. Ianao no nahakamboty ahy ary niditranao taloha sy ny fanalana zaza matetika mahatonga anao tsy miteraka tsony. Inona tsara hoe Nivo? Zany e. Mpivary teny io vadinao io taloha. Ary zaza maditra mpanimba fiainan'olona fotsiny. Zay tsy azon'io zaza tsony. Sary Nivo, raha na ratsy ihany andehananao aty, dia lasa ianao mandeha soviloka eo ianao Vonoina ahoana moa? Sa tsy zakanao ny filazako marina? Lehilahy tokony hanana tokantrano sambatra manana zanaka ny vadinao dia tojo vehivavy efa mandotro sanota ratsy tahaka anao zao. Aiza ny zanako? Nivo fa marina daholo fa izany zavatra resahanao zany e Asakasakao na ino ianao na tsy e. Raha vaviko io saingy ratsy toetra loatra. Ka tsy aty aminay nge ho any zanakao e. Saika nividinay izy mianadahy. Saika nividinay ho anay fa lafo loatra dia netiny zanona miverina any. Ahoana moa ny inoko an'izany e? Zany e. Mody ampandry ny saiko nareo mba hahatonga anareo tsikatra. Tena marina zany e. Fa tsy haiko dia hoe netiny aiza zany le zaza amin'izao. Fa andao sao dia hiaraka hitady an'izay tsika ka. Ary mba nakaiza ary Nivo e. Taoriana n'le nilazako an'le trano ve dia nandeha nakany izy. Mahanahy azy marina so tsy mahatsindry fo any iny. Aleo izaho hipetraka eto amin'ity akondro maniry ity fa mahalemo ho azy ny vatako. Ka ohatrinona zany ny vola azonareo alina? Betsabetsaka. Ay kasa. Miaraka amin'ny firavaka volamena. Dia ahoana ny momba ny reto zaza reto e? Na ny trano izy triana ary ity to tsy misiko. Ohatry inona daholo izany resaka ato ambadika ato izany. Fa tsy ilay olona nanontaniako farmasia ve ireo? Tena izy ireo. Aleo hoe nona izay resahany fa toa afera ratsy izy izany ka andana rangafino ihany ireo zaza ireo rehefa tsitsy hanaovana azy fa ny vola sasaina dia ndao andeha andositra sady vao hitady mpividy vaovao koa matsy. Salaminareo. Ohatra fa izy elahy dia avaiza? Ino tokoa? Fa tsy hainao ve le... Ianao ve ny zanona tompoko? Fa maninona zany zany? Ny antony nankanesako aty dia hitady ny reniko. Zanona ny anarany. Teny amin'ny tranony za dia kay may le tranony. Ahoana tsara? Tojo ve ianao? Izy indrindra. Zanakao ve io? Tojo. Toa efa lehibe ny zanako. Anga mbola tadidinao ihany ahy e. Ianao nge ny nanary ahy. Fa za tsy nanary anao. Ndao nareo asaiko misakafo any amiko andrany hariva. Fa aiza ianao no mipetraka? So mantsy anahirana e. Mbola mivantana amin'ny hotely aho zao. Mbola tsy manana trano. Ay! Ary toerana kalma tsara ny petrahako. Ndao hoe afaka makany daholo nareo. Tena faly be ahy zanako ah. Tena tsy nahapoziko.
afaka mipetraka matory any aloha izay androany fotsiny. Andao e. Andao tokoa ary. Zandrika ve reto zaza reto sa izy? Ie, zanak'olona very izy ireo dia mba nihetranay fotsiny. No hevery fatsihaniko daholo angamba ny resaka zareo teo iny. Ho fandriako reto androany. Andao ary. Tojo, zaho dia ianao tonga aty. Efa fantatro fa taty ianaoko. Efa tonga taty ve ny polisy? Ie, efa teo mihitsy ny polisy ka fa tsy nisy zavatra naporofona fa nitazomin'ny zareo ilay zaza. Ay, Sady tsy tatiko. Efa misokatra ny fanadihadiana e, fantatra fotsiny hoe nandalo tato ilay zaza. ka ao nga izy mivady? Ao mihitsy sady mifamaly be ao. Ary mety ho rava ny tokantranondreo Fa ahoana e? Tantara be. Ary izao mihitsy ny lalana ahitana ny marina rehetra ary Tojo Andao hiverina hiditra ao aingana aloha e. Tsy mila fanazavana lavabe aminao tsony ary arelona. Samy vita ny amintsika. Vita hatreo. Aleo mifampitsodrano mihitsy. Tantely olombelona nge zahay e, mba solafaka koa indray. Ampy izay ny aretako taminao izay noho ny tsy fahalalako ny mombanao ny marina rehetra mombanao koa e. Ampy izay. Azafady ry izy mivady e. Manapaka ny resaka reo za fa maika be ty zavatra ho resahako ty. Fa iza koa ianao e. Manaraha fotsiny nareo fa ao an-tranoko ny olon-dratsy-pangalatra nanafika tato aminareo e. Ao an-tranoko ny volabe anareo, ny firavaka, ny volamena. Ao koa nge ny zanakao ry nivo e. Ahoana tsara ary Tojo. Maninonao zareo? Eny tokoa. Fa ahoana izany e? Ka reniko zanona izay nivarotra ny zanakao ary nifankahita izay dia nitomiko nankany an-trano izy ireo entany. Tsy fantany akory fa za nge ka mahalala tsara momba n'ity tantara ity e. Zao dia andao so maty ny zanako ka. Andao ry nivo andao haingana mihitsy ka. Fa mila mitondra polisy na zany na tsy zany Ao fa izany ny antso polisy izao e. Ary ianao ry arelona, lasa ianao mandeha fa tena tsy mila anao tsony mijanona atao amin'ity tokantranoko ity mihitsy Tsy te ahitanao tsony ary efa miverina eo. Mazava. Eny ary efa napoziko ihany izao zavatra izao. Fa mbola hifankahita sika sindriry nivo any aoriana any Indrindra raha sanatrika hoe indriny ny solon'ny toerako. Velominareo. Ka ohatrinona no efa lasa le bandy iny tamin'ny alina zany? Tena nanangona izy ka. Fa nizarainy telo teo angamba le vola dia izay fa betsaka dia mbola tsy eo ary le zanakao dia zareo mitovy ary fa za andeha amin'izay ty. Ao ary reto firavaka reto amidy dia zaraina ny vola. Zay indrindra. Fa ny vola aloha ny zaraina mitovy Nareo nga hijanonato e. Tsy hijanonato so tratra eo Ohatray. Oay, fa ino reto volabe amin'ny latabatra reto? Zanona, inona feninao tato ny zanako? Nivo. Angamo ianao tsy maty e. Fa mihevitra ny tsy ho tratra moa izany ianao iry zanona Gilbert. Patro. Ianao ny tao ambadika izao zavatra rehetrarehetra izao nefa dia mpiasa tena natokisako hatramin'izay ianao. Fa ahoana izao Tojo Fandrika daholo ireny e. Lalana ahitana ny marina fotsiny koa. Fantatro fa olon-dratsy ianao ry neny Za zanakao nateraka ao aza sahanao no mivarotra tamin'ny olona. Efa ao amin'izay ny sazinao fa ampy izay fisolokiana izay e. Halatra zavatra ratsy izay nataonao rehetra. Fivarotan-janaka. Ka anao inona moa zany nareo reto? Kalmy ianao ry Gilbert fa efa ao ivelany ao nge ny polisy rehetra e. Aleo ampidirinay amin'izay mihitsy ka. Zanako. Lozy ty marina. Faly be afa nahitanareo ihany. Tena nalahelo be ny zanako zary reto Marina e. Avitrotroko ny zanako.
avy avitra trotroko fa tsy resy trotrony neny avy. Te fonao vendrenao higadra ary tojo ianao ihany no mamaly ny fanontanianao ngambe tojo ary izay fa misaotra anao anyteraka fa tsy nesorinao tamin'izany fotoana izany na dia narianao aza. foana tojo Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray ny aina mitondra ny lohateny hoe vidiny ny aina. Tantara nosoratan'i Landry Steven. Novelomin'ny aina soa, miaritiana, saloy, tovo, ary tsiry. Nandray fiosina nantotosa, tovo Andriambololona. Studio, ny prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.